Say a no, ti quelle farà, ande no sa kumbande. With to love to me, far as now. Why I know? That's a move, man. Let's see my cat, my ticket. But rather eat the tea, I'm buying the town. But rather eat the tea, what day I eat the goody funny night town. My favorite tip I can never buy. I'm here to get a night, you know. Fade away the tea I take if you like town. But baby, I do and now. Cause in my life, I'm see I'm in fantasy of mine. The fighting with the again. Somehow I'm down. Nothing can have my race again. And then I'm moving around. Tied on my arms, my eye now. I'm doing straight on me, laying down. Now I'm busting out. I wrote a cunyara to FIFA. They couldn't tell you now. Far up in your mouth, you're so smart. I'll be loud. I want to know when I'm alone. See, sakana, see, can like that. But I need to see you know I'm buying a town. But I need to see you know I need the good for night town. The fancy fucking out of I'm here to my guy, you know. Fade away the tea I take what do you do? I know. Cause you are I'm being see me I'm doing but I I'm being me cause you are I'm being see I'm fantasy of mine. The fight may be easy, again. Tomorrow now, in the football, my race again. And then time to move my arms, my eye down. I'm doing straight on me, laying down. Now I'm
tiatra arotsako miaratra efa reko tenanao faratena ianatra Jesosy mba avelao ao enandromao eny aminao tsy hisy asakana tsy hivoaka ny lakanara tenanao farahita fitianao ao mba hilatrao farahita fitianao atea hitako ny voninahitra ofena tsy fakinarambatre amina toerana aikaikinao feno ahita tsy miatre ny voninahitra atrahiwe Kasiwa Ambiwatiani Abatena Lasana bavrita manaraka indray ny fandaharany ity ny fanamasin'Andriamanitra amin'ny hanao finoana marisika ahafahana mandeha ny ambony rano ary tonga anao olona hafa mihitsy sehon'ny voninahitr'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo zao ity. Alohan'ny hafatsika maneho ny fampianarana ao anatin'ity fandaharana ity dia hivavaka aloha isika mba tena ahafahantsika mandray zavatra hitomboantsika ara-panahy, ahafahantsika mandray fanavahana, mandray fanasitranana ary ahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra mandra-piavan'ny tompony amin'ireo lanitra indray vavaka isika. Raha io misaotra anao ary mankasitraka anao fa nomenao tombon'andro indray ary dia tombony lehibe nomenao anay fitahiana lehibe Andriamanitra ny fotoana hahafahanay miaino ny teninao Andriamanitra tompona io fa hainao anay izany hitondra fahasalamana tanteraka amin'ny nofinay rehetra, hitondra fitomboana ary hitondra fanafahana, hitondra transformation, hitondra fiainana ao anay Andriamanitra. Dia tenena indray araka ny famanao rehetra ataovy tahaka ny fantsona tonga lafatra ny mpanomponao omeo ny lelan'ny efa mahay Andriamanitra hanambarany falehibiazana indray hitondra fiainana amin'ny olona. Ho anao Andriamanitra raha izanaka ny fanamasina hatrany ny telo sy ny voninahitra misaotra tompo. Amen. Dia mamiarana hatrany ny fiarabanao antsika rehetra faly, tena faly na dia tsy fanaritra dia mandroso ao tokantranonao amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Roso avy hatrany isika ao anatin'ny fitohizan'ny fampianarana fahatokin'ny olona marina an'Andriamanitra. Tsy taiza akory ny angalana an'izany lohahevitra izany fa miainga avy tao amin'ny Salamo 1:20 ny andininy voalohany ny fahatokin'ny olona marina an'Andriamanitra na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany. Izany hoe ilay fahatokiana ilay ndresako vakomalo hoe apostasie, izany hoe assurance ferme. Manana fahatokiana tena lalipaka ao anaty ary fahatokiana hentotra. Izany no ndikan'ilay fahatokiana resahana eto izay manambara ny finoana. Ny fahatokiana dia raha araka ny teny ao amin'ny Hébreu 1:20 ny finoana ozy ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hitana. Izany ny fahatokiana dia fiainana ara-panahy ary état d'esprit izany fahatokiana izany tsy zavatra mbola hitan'ny maso akory izany fa
jerevana any amin'ny mason'ny fanahy hoy ny apôstôly Paoly mba hosokafana ozy no mason'ny saina sokafana ny mason'ny sainareo ary ny mpanao salama dia manokatra an'izany mason'ny saina zany mba afaka hijery mitsika ary afaka hiantsony tsy misy ho toy ny misy hiteny fitenin'ny tenin'Andriamanitra parler le langage de la parole miteny fitenin'ny tenin'Andriamanitra ary mandray ny famarinan'Andriamanitra ho famarinan'ny tena manokana zany hoe ilay famarinan'Andriamanitra raisinao ho famarinanao ary zay le zavatra tiana tongavana androany hoe efa nandalo zavatra be dehibe tsika teo amin'ny fiainana ary efa manana expérience tsika tao anatin'ity fanontanan'Andriamanitra ity fa za te hitondra anao any amin'ny dingana avoavo kokoa dimension ny olona tena hoe mahatoky an'Andriamanitra sy izay zavatra tanisain'ny mpanao salama ao anatin'izany hoe olona mahatoky an'Andriamanitra zany be dehibe ny zavatra efa andraisantsika teo aloha fa aleo vakitsika kely aloha ilay salama 1:20 satria hatreo amin'ny andininy faha 1:20 ny resantsika faha 2:20 ny resantsika omaly any dia hotoizantsika ny ambiny fa ho vakitsika manontolo aloha izy mba hametipitiana antsika ny zavatra efa hitantsika teo aloha ny fatoky ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjony sasany ny mitoetra ao amin'ny fiainana izay ny avy indrindra dia monina eo amin'ny ambanin'ny aloko ny tsy to monina eo amin'ny aloko ny tsy to zany eo mihitsy zany no fonenana izao ilaza amin'i Jehovah hoe amin'ny dika teny ambony izy hoe tokony teny amin'i Jehovah izy hoe fialofako sy batery fiarovana izy zany hoe io zany le fanekem-pinoana izay tokony ataon'ny olona izay tena marina olo marina anaty an'Andriamanitra le marina resany efa dia marina ny finoana izay lazavaiko be dehibe fa ny marina akory tsy hoe izay manamary tena fa le anao marinina tany alalan'ny rano Kristy ary no marinina tamin'ny finoana satria ny finoana dia fiainana ara-panahy état d'esprit ny finoana dia tsy inona akory fa ilay famarinan'Andriamanitra lasa famarinana ao anaty fanahinao ary rehefa famarinana ao anatin'ny fanahinao izy dia manapaka anao amin'ny fiainana manontolo ary satria isika corps et esprit dia manapaka an'izany mahenao anao zany ny fahamarinan'Andriamanitra zay no mahatonga azy miteny eo amin'ny andininy manaraka hoe batery fiarovana ho ahy ary Andriamanitra izay hitokiko mipetraka hoe le fahatokiana fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areta mandoza ny volony elany no hanaronany anao ary eo ambanin'ny elany no alofanao ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinana ilay fahamarinan'Andriamanitra lasa fahamarinana ao anatinao dia izany fahamarinana ao anatinao zany no ampinga kely sy ampinga lehibe ataoko anaty fotoana kely fa nandalo teo ilay aretina malaza be tao anatin'ny 3 taona zay ilay hoe coronavirus na le Covid-19 dia taorian'izay nisy vaksiny natao fa amin'ny karazana vaksiny rehetra dia ilay karazana aretina no alefahana kely dia ampidirina ao anatin'io zany ampidirina le aretina izy mba hitombony ny hery fiarovana ao anatiny hetsika zany hery fiarovana ao anatina hitombo mba ahafahany miady amin'ny aretina fa ao anatin'ny famarinan'Andriamanitra kosa dia fiarovana zany hoe tsy ho tratran'ilay aretina mihitsy ianao averiko tsy ho tratran'ilay aretina mihitsy ianao koa hoe ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ho anao ny fahamarinana dia satria tsy ambony azy dia hoe izy no analanao mifandriky ny mpihaza sy ny areta mandoza ozy izy dia efa tiantsika ihany le vaky teny ozy izy tsy atao ohatra ny ororony ny alina ianao na zanatsika mandeha amin'ny andro na ny areta mandingana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandeha amin'ny taotavonana na dia isy arivo aza eo anilanao sy iray alina eo amin'ny ankavananao dia tsy antra aminao zany entiny ilay sahako hoe ny vaksiny dia ampidirina anaty lona ny aretina fa ilay ampinga lehibe sy ampinga kely n'Andriamanitra kosa ny fahamarinana ao anatin'ny olona dia tsy ahatonga ilay fahavalo na aretina mandoza na aretina mandringana na ny mpihaza akaziazy mihitsy satria izany fahamarinana izany no batery fiarovana azy lasa ampinga kely sy ampinga lehibe ozy izy hoe ity fandraisantsika malina ny tombany hoe hijery maso fotsiny ianao fa tsy antra aminao zany
enjany nangesany dalasana vavy enjany zany hoe tena ianao mijery maso fotsiny fa tsy miatra aminao zany loza mitseho amin'ny tany zay no dikan'le teniny any amin'ny taminany Isaia hoe aizina manarina ny tany aispito manarina ny firenena fa aminao kosa hipisahan'ny fahazavany Jehova zany hoe tena le famarinan'Andriamanitra mihitsy ny lasa marina aminao ary ianao ny vavolombelona zany famarinana ny tenin'Andriamanitra zany zay ny dikan'le hoe itsika filazantsara mandehandeha vakian'ny olona rehetrarehetra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ianareo izany epistily vakian'ny olona rehetra dia izantsika hatrany ny vaky teny satria hoe ianao Jehova ianao no ariko zany hoe le fanekam-ponana nataonao fa Jehova no arinao Jehova le Andriamanitra tompony izao rehetra izao le Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany izao rehetra izao Dieu de l'univers zany hoe tompony izao rehetra izao izy tsy hoe tompony izao tontolo izao fa tompony izao rehetra izao zany hoe na ny hita na ny tsy hita dia izy no namorona azy zany mpamorona sy mpahary zany no miaro anao tena fahamarinana tokony ho raiky tapisaka ao anatin'ny fanahintsika zany ary mila ambolena aniry ao anatinao ao mba ho vokatra eo amin'ny fiainanao zany fahamarinana zany ozy izy satria hoe ianao Jehova hoe ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra tsy hoe arinao fotsiny izy tsy hoe miaro anao fotsiny izy fa ao aminy mihitsy ianao no monina ery ambony ery dia ozy hoe monina eo amin'ny aliko ny tanana fa kay ny tena marina dia hoe monina ao amin'Andriamanitra mihitsy ianao dikan'izany tsy misy maharombaka anao zay nampatonga ilay tenin'ny tompo hoe tsy misy maharombaka izay ao amin'ny tanako dia ozy izy andininy fahafolo dia tsy misy loza anjoa anao na ny aretina nakaiky ny lainao tsy misy loza anjoa anao na ny aretina nakaiky ny lainao ianao tsara tsy misy loza anjoa anao na ny aretina nakaiky ny lainao zany hoe na ny traninao aza tsy azo vakekezina satria ny traninao Andriamanitra ny avy indrindra ny traninao zay le fahatokin'ny olo-marina satria ny fahatokiny dia tahaka ny efa tena iainany mihitsy any amin'ny tontolo ara-panahy ilay hoe monina amin'Andriamanitra izy dia marina eto amin'ny tontolo hita maso marina eto amin'ny tontolo hita maso zay tsara raha fiainana kristianina fiainana ara-panahy zay no mampatonga foana amin'ny teny ny fiainana angeto tompo ara-panahy la vie spirituelle dikan'izany ilay fiainana ara-panahy no tokony iainan'ny olona ary ny zavatra tokony nataon'ny fiangonana nataon'ny kristianina nataon'ny mivavaka dia hoe ahoana ny ahafahana miaina n'ilay fiainana ara-panahy lazay misoratra masina rehefa mazoto makany am-piangonana dia zany tena olona ara-panahy ilaina ny makany am-piangonana rehefa mazoto mandray andraikitra dia azaina fa olona ara-panahy ilaina ny mandray andraikitra fa ny olona ara-panahy dia ilay olona tena manana connexion amin'Andriamanitra manana communion amin'Andriamanitra ary ao Andriamanitra ao aminy ary izy ao amin'Andriamanitra ozy izy dia tsy izy loza anjoa anao na ny aretina nakaiky ny lainao mila raikinao zany teny zany dia ataonao fanekam-ponoana ny mamaika ny olona mamaika ny kristianina dia mangatabavaka sy mitady délivrance tsisy maharatsy an'izany akory tsisy maharatsy amin'ny mangatabavaka mba hitabavaka satria efa mety matoa anao mangatabavaka sy mitady entina bavaka dia efa mety tsy vitanao intsony ilay izy mba dia efa mafy aminao ilay izy tsisy maharatsy an'izany akory ary tsisy maharatsy koa ny amin'ny hoe mangataka afanavavaka fanafahana fa raha tena hoe tena hitanao hoe tsy ao anatin'ilay dimension amin'ny voan'ny olona tsy hoe kristianina ianao dia ilaina ny vavaka fanafahana fa za tena aza aminao ny vavaka tokony ataonao dia manao fanekam-ponoana satria izay ilay vavaka araka ny fanahiny takin'ny tompo araka ny voalazany amin'ny Jaona toko fahaefatra ilay hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay vavaka aminy tsy maintsy vavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana ary Andriamanitra mitady olona mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famarinana zany hoe izay mihitsy zany ilay tanjon'Andriamanitra ny atonga an'ilay hoe olona mivavaka amin'ny fanahy ilay olona mivavaka amin'ny fanahy aloha voalohany indrindra tsy maintsy manana communion ny communion voalohany ataonao amin'Andriamanitra dia ianao sy ny tenin'Andriamanitra dia iray zay nampatonga ny apôstôly Paoly miteny ao amin'ny Korintianina bokin'ny Korintianina hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka aminareo izy hitoetra betsaka ao aminareo satria ny tenin'ny Kristy dia Kristy satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany raha iray ihany koa nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teny dia angatao izy tenerangatana fa ho azonareo zany
toy izantsika le vaky teny ozy izy andininy faraika ambin'ny folo fa izy andidin'ny anjeliny aminao mba hiaro anao andrina ny mpiaro anao zany dia ny anjelin'Andriamanitra indray ito didin'Andriamanitra mihitsy manodidiny anjeliny ho an'ny olona ilay atsoina hoe olona marina zany ilay olona manana finoana manana fahatokina dia izao no lazainy hoe izy andidin'ny anjeliny aminao eny an-tanany no hitiny ranonyreny ianao mba tsy ho tafitohana ny vato ny tongotra zany hoe mba tsy ho lava ianao lay efa nanomanan'Andriamanitra mpiaro mihitsy ny olo marina efa nanomanan'Andriamanitra mpiaro mihitsy ny olona feno ny famarinan'Andriamanitra ao anatiny rehefa Andriamanitra mandray tanana ny famarinan'Andriamanitra miaro anao amin'ny lafo iray ary mbola manodidiny anjeliny aminao koa izy amin'izay rehetra alenao naiza naiza na matory ianao na mifeo ianao na mitoetra ianao na mandeha ianao na makany an-tsaina ianao na makaiza na makaiza misy anjelin'Andriamanitra mitondra anao eny an-tanany dia jereo tsara fa tsy misy loza tokony hanjoanao mihitsy tsy misy loza tokony hanjoanao na manao mety planin'ny devoly zany planin'ny satana te hamotika ny olona anankiray izay olona ao amin'Andriamanitra dia tsy possible mihitsy zany raha toa ka olona connecté izy raha toa ka le olona tena toeran'ny famarinan'Andriamanitra satria famarinan'Andriamanitra dia sady apinga kely no apinga lehibe resaka misimisy an'ilay fanekam-pinoana moa tsika rehefa eny an-tanany itondren'Andriamanitra mba tsy tonga tafitohana ny vato amin'ny tongotra eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo tsika sao ty zany ny manomboka etiny androany ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny liona tanora sy ny mendanana ho itsahinao zany hoe eto zany ny mampiseho hoe ay ianao tsy olon'olom-poana ay ny antsoina hoe kristianina na le olona tena matoky an'Andriamanitra manana famarinan'Andriamanitra ao anatiny tsy olon'olom-poana fa olona manana fahefana ary ny fahavalony dia manjary fitoeran-tongony matahotra devolina ka maroan'ny olona zany efa milaza aminao fa ny devolina natao fitoeran-tongotra satria natao hitsahanao zany ny vipera sy ny menarana dia samy mampiseho ny endriky ny fahavalo samy mampiseho ny endriky satria ireo zany tady amotika ny olona tady amotika ny olona fa natao hitsahanao zany natao hitsahan'ny olona manana fahatokina an'Andriamanitra natao hitsahan'ny olona izay manana famarinan'Andriamanitra ao anatiny ozy izy ity mbola ngeza be koa ty hafarity satria izaho no ny raketany fitiavana satria izaho no ny raketany fitiavana misy didy lehibe anankiray ao amin'ny soratra masina dia tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra ary amin'ny fananao rehetra amin'ny herinao rehetra ary misy didy faharoa izay tahaka azy ihany dia zay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao le didy voalohany tsy afaka ho tanteraka raha tsy tanteraka le faharoa zany hoe le olona tena tiany rahalahy ary tena be ny fahavalony azy any satria voalaza ny soratra masina mba izay tiany nateraka Andriamanitra eto zany tsy hoe amin'ilay hoe satria zany no raketany fitiavana zany hoe raha atika ny dikany dia hoe satria zanako izy satria izay mitoetra amin'ny fitiavana no nateraka Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fitiavana no nateraka Andriamanitra rehefa adika zany dia hoe satria zanako izy dia amonjy azy za zany tena azy aminao hoe ny zanak'Andriamanitra tsy havenan'Andriamanitra ho viravirain'ny fahavalo zany tsy havenan'Andriamanitra ho latsakakady zany zanak'Andriamanitra raha toka connecté sy manana communion amin'Andriamanitra ka mbola mitoetra ao aminy ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy possible mihitsy zany tsy possible mihitsy zany na rondra takinao zany fahavalo dia ny tanàn'Andriamanitra miaro anao ary mamonjy anao izy Jehova mpamonjy ny anaran'i Kristy dia hoe Jehova no mpamonjy Yehosoa ty izatsika le vaky teny anandratra azy ho any amin'ny avo aho tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ianao dia avelany viravirain'ny fahavalo fa vonjeny ianao tsy hoe vavonjy fotsiny dia mipetraka fotsiny amin'izao izy fa ozy koa hoe anandratra azy any amin'ny ava eo zany mahatonga ny amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe avy any amin'ny voninahitra makany voninahitra asandatra Andriamanitra io zany tsy le misy tsy hoe manandra-tena akory fa Andriamanitra mihitsy manandratra azy ary le olona sandatra Andriamanitra potehina fa tsy mety potika ravana fa tsy mety rava hosora-potaka fa voaika mamiratra tenenina ratsy
fa mainka miseho amin'ny voninahitra Andriamanitra tahaka ny volamena latsaka ambovoka. Andriamanitra no manandratra azy. Izany ny tombo amidin'ny olona matoky an'Andriamanitra lasa mivavy eo amin'ny tompo. Za mivavaka sy mitsodrano mba ianao izay olona izay. Ozy izy. Anandratra azy any amin'ny hafa satria mahalala ny anarako izy. Mahalala ny anarako izy. Ny anarana amin'ny ao am-baiboly dia dikadika koa fahefana. Mahalala ny fahefan'Andriamanitra. Satria ny anaran'Andriamanitra mampiseho ny heriny sy ny fahalehibiazana, mampiseho ny fahefana sy ny fiandrianana. Izany izany ilay tompon'izao rehetra izany. Mpahazo. Tompon'ny fahefana rehetra any an-dàlana sy ety an-tany. Tompon'ny fahalalana rehetra rehetra. Tompon'ny hery, tompon'ny fahefana, tompon'ny voninahitra rehetra, tompon'ny fahatsarana. Ilay fahalalana an'Andriamanitra dia tazadino fa misy tenin'Andriamanitra any amin'ny epistelon'ny Jaona hoe izao ny fiainana mandrakizay ozy. Dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay niranao. Ary jereo tsara fa misy tahaka ny cercle vision anatin'ilay izy hoe izay milaza fa mahalalàn'Andriamanitra dia tsy maintsy mitandrina ny didiny. Ary izao ny didiny dia ny inoantsika ny ara-Jesosy Tompo ary ny fankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Miodikodina eo izany ny hoe sady mampiseho ilay fitiavana endrika zanak'Andriamanitra kanefa ihany koa mampiseho fa tena ilay olona mahalala an'Andriamanitra. Izay mba milaza fa mahalalana dia tsy maintsy mitandrina ny didiny, mitandrina ny teniny. Izay no fiainana mandrakizay. Ozy izy. Satria mahalala ny anarako izy. Dia jereo tsara ity. Mampieritreritra ihany ry kristianina malala, ry mpivavaka mafana fo isana. Ino tsara ity. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Izy olona io, ilay olona mahatoky an'Andriamanitra, ilay olona mahalala ny anarany, ilay olona miraikitra ny fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa miantso an'Andriamanitra izy dia mamaly Andriamanitra. Misy fandarana teo aloha teo hoe tena mahavavaka tokoa ve Andriamanitra. Ny valiny hainao satria efa nampianarantsika teo aloha hoe mamaly vavaka Andriamanitra saingy tsy mihaino Andriamanitra amin'ny fotoana sasany. Noho n'inona? Noho ny olona tafasaraka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahotana. Na ny olona tsy mino. Fa eto dia hoe iantso ahy izy dia hamaly azy. Andriamanitra mihitsy no miteny hoe atsoy aho dia ho valiko ianao. Ary ianao zavatra saroka tarina mbola tsy hitan'ny masonao. Izay koa nampatonga ny amin'ny tenin'ny Tompo hoe mangatady homena ianareo, mitadiava dia hita ianareo. Efa andresantsika izany tamin'ny fandarina teo aloha. Izay nanisy larana maromaro mihitsy. Fa eto izany mila mandeha ny tena indray ianao hoe miantso ianao tsisy mamaly. Accessible foana nefa ny raha andeha ataontsika hoe portable an'Andriamanitra. Accessible foana nefa ny fanjakan'ny lanitra ho aninao. Raha toka mahatoky azy ianao, raha isan'ilay olona tena miraiki-pity aminy ianao, raha isan'ilay olona zanany ianao, naterany ianao, raha isan'ilay olona mitoetra itoeran'ny famarinan'Andriamanitra ianao, raha isan'ilay olona tena mpanao fanekem-pinoana ianao, dia accessible ho anao lanitra. Ary misokatra ho anao foana ny varavaran'ny lanitra. Misokatra ho anao foana ny varavaran'ny lanitra. Fa matoa izany tsy misokatra ny varavaran'ny lanitra dia ianao no mila mandiny tena. Itsika no mila mandiny tena hoe aiza ny olana. Sao dia efa tsy eo ambony pista intsony aho. Satria ny pista resahako eto dia ny tenin'Andriamanitra. Isika mila mandeha eo ambony tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha eo ambony fampianaram-piangonana. Tsy mandeha eo ambonina farisian-dahatra olona manokana. Fa mandeha eo ambony tenin'Andriamanitra. Mandeha eo ambony tenin'Andriamanitra. Dia izy, izantsika ny vaky teny. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy. Ho eo aminy aho. Raha sanatrika ory izy. Raha sanavavy rehefa eo aminao Andriamanitra ny valolana. Dia tsara fa isaky ny misy fotoana misy tsangan-javatra eo ka eo ny tanàn'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vahaolana eo. Misy fotoana anankiray nisy mariazy anankiray izay natrehan'ny Tompo. Invité teo izany Jesosy invité teo. Tsy ampy ny divay. Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra misy solution eo. Mety mariazy resaka eto fa rehefa ory ianao dia eo aminao Andriamanitra. Ary eo amin'ny presansan'Andriamanitra tsy maintsy misy fahagagana.
eo amin'ny présence an'Andriamanitra tsy maintsy misy valombavaka. Eo amin'ny présence an'Andriamanitra tsy maintsy misy voninahitran'Andriamanitra miseho eo. Eo amin'ny présence an'Andriamanitra. Dikan'izany raha eo aminao Andriamanitra, miseho amin'ny endrika be dia be ilay fiasan'Andriamanitra amin'ny olona mahatsoka azy. Miseho amin'ny endrika be dia be. Fatao no tizantsika izy. Amonjy ahy, amonjy sy hanome voninahitra azy. Rehefa mbola averina, sady vonjeny ianao, nomena voninahitra. Amonjy sy hanome voninahitra azy. Eto ilay mahatonga ny sasany teny hoe lasa évangile de prospérité, fa lasa nabavy. Andriamanitra rehefa mamonjy, tsy mamonjy ianao fotsiny dia avelany hospotaka ianao, fa no vonjeny ianao dia tafiana voninahitra. Ary ny voninahitra Andriamanitra mihitsy no atafiny ianao. Voninahitra Andriamanitra. Amonjy azy, amonjy sy hanome voninahitra azy aho. Dia ilay teneniko hoe amin'ny olona ianao mety tsy mitsinona ny fahavalo ianao, mety tahaka ny fotaka mihitsy ny fiheverana ianao. Fa eo anaty an'Andriamanitra ianao sady be voninahitra ianao ny tena teny indrindra. Tandalarana teo aloha ny resantsika an'izany. Izany hoe manana tombam-bity ny olona mahatoky ao anatrehan'Andriamanitra. Manana tombam-bity. Satria sady vonjen'Andriamanitra izy nomen'Andriamanitra voninahitra. Tsy haiko rehefa nahita an'ilay fametrahana galona ho an'ny manam-boninahitra eny tsika. Seremonia ngeza be. Eo mihitsy izany Andriamanitra miaraka amin'ny anjely mametraka ilay voninahitra eo aminao. Tsy inona koa fa ny fanan'Andriamanitra no menanao. Izany ny santatry ny lofa. Mba tonga anao hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay voninahitra nandratrana anao, ahatonga anao hisandatra. Eo amin'ilay mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Hita amin'ilay fanjakam-pisorona, firenena masina. Ilay olana ilain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Mba ilazana tsara an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Halleloja. Mbola toy izantsika ihany. Dia tia ngeza be ty faharoa, 5:20. Hovikisako fahaelavelona izy ary esehoko azy ny famonjeko. Hovikisako fahaelavelona izy. Ianao zany tsy ho faty tanora zany. Ary tsy ho ringan'ny arety mandringana izany ianao. Fa hovikisan'Andriamanitra fahaelavelona ianao raha lasa nabavy. Iny zavatra mandalo aminao androany dia raisy ty ten'Andriamanitra ty. Hovokisako fahaelavelona izy. Izany hoe omena fiainana. Ena patonga ny mpanao salamo rehefa mamaky ny salamo 3:20 ianao dia hoe dia toetra ohatran'ny Jehovah andro lava. Hitoetra ohatran'ny Jehovah andro lava. Izany hoe le tran'ny Jehovah izay voalazako eto amin'ny salamo 1:9. Ilay tena fanompoana an'Andriamanitra miakara amin'izay ao anatin'ilay fiainam-panompona tena ahafahanao miaina ny planin'Andriamanitra izay efa novolavolaina sy namboarin'Andriamanitra ho amin'izay rehetra tena tia azy, ho amin'izay rehetra tena matoky ny anarany, ho amin'izay rehetra tena miankina aminy. Firy moa ny olona miankina amin'Andriamanitra androany? Ny ankamaroan'ny olona ange miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny ankamaroan'ny olona ange mpangatabavaka e. Fa za te laza aminao hoe mba miakary eo amin'ny plasin'ny olona mpanao fanekemponao. Misy ten'Andriamanitra anankiray vakitsika eo amin'ny Romanina. Romanina toko fahafolo ny andininy fahavalo. Efa resantsika ny Romana toko fahafolo fa ny andininy fahavalo tsy resantsika tamin'iny fa eto amin'ity indray mandeha ity izy vao resantsika. Romanina toko fahafolo dia ny andininy fahavalo. Ozy izy fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy ao am-ponao dia ny teniny amin'ny finoana izay torianay. Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy ao am-ponao dia ny teniny amin'ny finoana izay torianay. Fa alohan'ny resantsika an'izay aloha dia izao misy ten'Andriamanitra anankiray izay vakitsika ihany ao amin'ny Romanina. Romanina toko 2 ny andininy 1:20. Romanina toko 2 dia ny andininy 1:20. Tonga dia ten'Andriamanitra avy no asaintsika manazava ny ten'Andriamanitra. Hoy izy ary mahatoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Andriamanitra zany tsy hoe mitanisa fotsiny dia miteny fotsiny fa tsy manao ninina tahaka ny mpanao politika. Fa Andriamanitra izay lazainy dia hainy atao.
Satria Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra izy. Andriamanitra tompon'ny hery rehetra izy. Ary izay lazainy dia aina atao. Izany hoe ilay zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra, zavatra tsy eken'ny saina maha olona mihitsy. Ary tsy eken'ny saina manan-tsaina mihitsy. Averiko, tsy eken'ny saina manan-tsaina. Ary izay no mampatonga ny hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no misy an'ilay science infinie, ilay fahalalana fahatapitra. Ary tsy mety ho takatry ny olona tsy nateraka indray mihitsy ny alehibe ny tenin'Andriamanitra sy ny hery ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, satria amin'ny olona tsy nateraka dia impossible izany. Ary efa mampianatra moa ny amin'ny hoe ny olon'Andriamanitra hery lasa nabavy satria nateraka Andriamanitra izy. Dia ny tena marina tsy nateraka arary izany dia hozy ny olona hoe aiza koa nisy ny olombelona tsy arary. Marina izany fa ny olombelona marary. Fa zanak'Andriamanitra manana natiora divina. Manana natior'Andriamanitra. Ary satria rehefa vakinao ny Salamo 1:9 dia nanaretina tsy afaka manakaiky ny lay. Dia ny fanontaniana mety hipetraka amin'ity, fa nahoana raha tsy marina amin'ny olona izany ny antony dia satria ny teny dia ao anaty Baiboly. Fa firy amin'ny olona mivavaka androany no mampiditra ny teny ao anatin'ny fanahy. Firy amin'ny olona mivavaka androany no metraka ny teny ao am-bavany. Fa nefa ny teny dia eo akaiky. Eo akaiky ny teny. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia marina. Ary na firy ozy teny fikirana dia ao aminy eny ao anatiny koa ny amenna. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia marina amin'ny fotoana rehetra. Ary vérité éternelle ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandinika ianao ny zavatra lazain'ny Baiboly, 5 taona lasa moa izay efa nanaotana ny Baiboly, kanefa mandrak' androany amin'izao taona 2020 mbola marina, mbola présent tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra infini. Maritra mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra vérité éternelle. Ary tsy azo idivirana mihitsy izany ho an'ny olona izay mivavaka. Sy te hitany voninahitr'Andriamanitra. Raha toa ka te hitany voninahitr'Andriamanitra ianao, ilaina ho any mangatambavaka, ilaina no mivavaka fanafana satria fa za tena mampahainao androany dia mampianatra anao. Andao tena hivavaka arak'izay lazain'ny soratra masina dia arao alaletana lazain'ny tenin'Andriamanitra. Eo am-bavanao, eo akaikinao ny teny izy dia eo am-bavanao sy ao am-ponao. Tsy possible ny tenin'Andriamanitra tapatsaka ao am-po raha tsy atao eo am-bava aloha. Izany hoe misy confession na profession de foi ataonao mandrakariva. Izay rehefa tsara fa na ny fiangonana lehibe aza mampiasa an'ilay fanekem-pinoana. Dia atao foana ilay fanekem-pinoana, averina foana ilay fanekem-pinoana. Mba tonga ilay fanekem-pinoana ho lasa fahamarinana raiky tapisaka ao anaty fanahin'olona. Mba tonga an'ilay fahamarinana ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe. Ary atonga an'ilay teny lazain'Andriamanitra ho ataony eo amin'ny fiainanao. Ho ataony eo amin'ny fiainanao satria izay no lazainy dia aina atao. Matoa tsy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria tsy mbola fenonao ny fepetra. Atonga an'Andriamanitra natateraka ny teniny eo amin'ny fiainanao manokana. Ary isika tahaka ny anabaviny Lazarosy anankiray marahina sy be ireny. Izany hoe ny tena marina tsy manam-potoana nanaovana fanekem-pinoana izany ny olona. Ary aza adino fa ianao anefa manao fanekem-pinoana tsinahy foana eny am-pandehanana eny. Any Madagasikara misy ny hoe ana-tsinahy, dia misy koa ny hoe goavy tsinahy. Izany hoe rehefa tsinahy izay moa izany dia ohatran'ny hoe zavatra tonga ho azy. Ary misy koa ny fiaina tsinahy na dia kristianina azy izy. Kanefa ny fiainana kristianina dia izao lazain'ny soratra masina. Tsy ny mofy ihany ozy ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Satria ny olona antsoina hoe kristianina na ny olona antsoina hoe mpivavaka dia tsy olona araka ny nofo fotsiny ihany fa olona araka ny fanahy izy. Izay ilay tena hoe corps et esprit. Tahaka ny fisakafoananao araka ny nofo ny tokony fisakafoananao ara-panahy, ary ny tena marina aza dia ny fanahy ny tokony omenao sakafo betsaka indrindra mba hahafahanao mitombo sy hahafahanao tena mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona vavolombelon'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Tsy haiko raha azonao dia tiako lazaina. Eo akaikinao ny teny eo am-bavanao sy eo am-ponao. Izay ilay tenin'Andriamanitra mipetraka ao anatin'ny olona. Izay lafa tonga ny tompo amin'ny tena raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao. Dia rehefa tsara fa lazainy isy hazavaina tao amin'ny Salamo 1:9 hoe iantso ahy izy dia hamany azy.
rehefa mipetraka ao anatin'ny olona ny teny mbola averin'ny tompo. Raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo angatahana ninninna fa ho azonareo izany. Eo anao mieritreritra kely hoe izaho moa fanangataka, izaho moa itoeran'ny tenin'Andriamanitra, izaho moa tena ilay olona manana communion amin'Andriamanitra. Izany mbola paraiko. Izay tokony ho valianao ary tokony hanapahanao hevitra androany. Aza mandany andro. Indrindra anatin'ity Facebook ity. Raha ohatra ka manam-potoana ianao anaovana Facebook anarahana tenin'Andriamanitra takao ngeza be izany. Azany tena ilaina. Aza miditra amin'ny ady hevitra tsy mahavokatsoa sy tsy mampitombo ny hafa. Sady tsy mampitombo anao tsy mampitombo ny hafa. Ato nge misy olona hitanao vavaka izy ao anatina fiangonana ohatran'ny hitanao tena mananana ihany fa plaza tsao ilay olona tsy ambadika. Sasany ara plaza manjoa. Avoakany misy arika vohitraka ny tomobile zany azy ny tena mahafatifaty azy ao anaty Facebook. Lasa navavy raha manao publication ianao. Manao publication ahafahan'ny olona mitombo ara-panahy. Sy fasatriny. Le teny ambavanao sady mamafa ny olona no mamafa anao. Ny teny dia ny teniny amin'ny finoana. Ny teniny amin'ny finoana tompoko dia le teny tokony handrafitra amin'ny finoanao dia tsy inona akory fa ny teny izay naloko ny vavan'Andriamanitra. Izay ainy atao fa tsy ny lazainy fotsiny. Asa raha azonao ilay zavatra tiana ampitaina ao anatin'ity fampianaran'ity nandiniantsika ny Salamo 1:9. Fantoky ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany. Ianao zany tsy ny sasany. Raha misy olona hoe ianao tsy ilay sasany fa ianao olon'Andriamanitra. Ianao ilay olona matoky an'Andriamanitra. Ny fatoky an'Andriamanitra nefa lazaiko fa tsy tonga ho azy zany. Io zany tsy raha fotsy be verilony fa ny finoana io. Fa ny finoana zavatra ambolena ao anaty fanahy. Plus ianao manao méditation tenin'Andriamanitra, plus ianao manonona tenin'Andriamanitra, averimberinao mandrakariva. Plus maniry ao anatinao izy. Ary rehefa maniry ao anatinao izy tsy maintsy vokatra. Tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra toriana sy ampianarina dia hoarina tsy tahaka ny grain. Dia jereo tsara fa ny grain anankiray rehefa afafy dia tsy maintsy mahavokatra amin'ny espèce mitovy aminy. Averiko. Rehefa mamafy voan-javatra ianao dia ny vokatra mivoaka ny voan-javatra hafahafa dia tsy maintsy mitovy karazana aminy. Izay zany tena azanao hoe raha tenin'Andriamanitra teny famarinana tahaka nyity atao amin'ny Salamo 1:9 ity no afafinao anaty fanahinao, ataonao fanekepinoana dia izay ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Izay ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Paradraitsika te hijinja fiainana mahafinaritra, fiainana fitahiana, fiainana fatsaran'Andriamanitra. Kanefa tsika zavatra hafa ny afavintsika eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fisainana, eo amin'ny fijery. Ianao ange ao anatin'ilay fisainana sy fijery, tadio tsara fa ireo 5 sens rehetra eo. Dia mamafy zavatra ny tontolo ara-panahy daholo. Izay nampahatonga ny hoe avilion ny maso tsy hijery zava-poana. Ary ny sofinao mba tokony hihaino ny teny famarinana. Mijery fa ao anatin'ilay maso ny maso misy an'ilay antsoina amin'ilay terme hoe message subliminal. Izany hoe message subliminal any ambanin'ny fatakaran'saina. Izay mahasuba ilay izy dia tonga dia direkta ny anatin'ny subconscient. Dia tonga dia niazira eo amin'ny fiainana. Dikan'izany tandremo tsara ny zavatra jeren'ny masonao. Fa efa misy fanekepy, misy finoana ampidirina ao anatin'ireny. Rehefa mijery zavatra nakarazana fampianarana ka tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, reny rehetrarehetra ela tsy avadika amin'ny finoana. Izay mampatonga ny olona lasa tonga ny mino foana aza ny hafarana. Satria mino zavatra tsy lazain'ny tenin'Andriamanitra. Za zany ny tena mampianao hoe eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao. Ataovy izay tonga ny tenin'Andriamanitra eo lasa langage quotidien. Fiteny isan'andro isan'andro. Ataovy izay tonga ny tenin'Andriamanitra ho lasa toe-panahy, toe-po ary toe-tsaina. Mba tonga n'izany ho vokatra eo amin'ny fiainanao. Satria ny voafafy tompoko dia tsy maintsy mamokatra voa mitovy karazana aminy. Eo zany raha ohatra ka mitady ianao fahasalamana, raisy daholo ny voa
tenin'Andriamanitra ny fanandrefa ny fahasalamanao. Atao mifanakepinao zany. Ohatra, nidikapoka tamina sitrana anareo. Hoy izy ianao, nidikapoka tamina sitrana. Jehovah no ariko. Batery fiarovana izy. Andriamanitra izay itokiko izy. Fa andray tanànany aminao Andriamanitra araka ny 3:7 ity, isika mila mandinika tsara ao anatin'ny fandraisana tenin'Andriamanitra. Zany ny vavaka tokony ataonao. Be dia be ny vavaka ataon'ny olona, ozy ny tenin'Andriamanitra diso fangataka. Ary rehefa miresaka ny amin'ny vavaka ny tompo dia miresaka ny amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izy. Ilay vavaka eny moraly dia ataony fa ny hamaroan'ny teny ataonao izy namaliana azy. Tsy ny hamaroan'ny teny ataonao ka. Fa arakaraka ny voa ao anatin'ilay teny ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Izay mampatonga antsika hoe mahery ny vavaka ahoana moa? Fa zadiny fa mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Izany ny verité. Izany mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra. Manomboka eto manaova mba manaova fanandramana. Izay no mahatonga ny soratra masina amin'ny teny andramoka izaho fa tsara Jehovah. Mba hisehoany izany fahatsan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao manokana, dia mila mandray an-tanana ny amin'ny fiainanao ianao. Misy tenin'ny Jakoba, efa resahako tany amin'ny larana teo aloha ty hoe ny tenin'ny Jakoba, misy fampianaran'ny Jakoba ao amin'ny Jakoba toko voalohany, antsatran'ny amin'ny Jakoba toko fahatelo any hoe ny teny dia mamily ny fiainana. Teny mamily ny fiainana. Ilay teny mamily ny fiainana dia tokony ny tenin'Andriamanitra. Satria izay no dikany hoe fa ny ilon'ny tongotro sy fahazavan'ny lalako ny teninao. Fa ny ilon'ny tongotro sy fahazavan'ny lalako ny teny. Ny tenin'Andriamanitra tsy afaka mampazavanao fotsiny amin'izao. Raha ao anaty Baiboly izy mijanona. Fa ny tenin'Andriamanitra mila alatsaka ao anaty fananao. Mampazava ny lalana eo alohanao. Tenin'Andriamanitra sady fanahy ny fiainana. Everiko fa azonao ny zavatra tiana ho resahana atao anatin'ny fandaniana ny Salamo 1:9 reto. Ianao zany tsy tokony mivavaka mameno dabilio am-piangonana fotsiny. Fa ianao tokony mivavaka mameno ny fanjakan'Andriamanitra, mameno ny lanitra mihitsy. Ary misokatra ao aminao ny varavaran'ny lanitra. Ianao zany ilay mpivavaka tena arahan'ny famantarana sy ny fahagagana. Satria anandatra azy moa izy. Dia mihazo voninahitra, ho azy sandatr'Andriamanitra, ho lasa navavy. Famarinana nge izany tompoko e. Nandreo tsika tsy fantatsika ny identité. Mila fantarina ny identiténa tsy hoe zanak'Andriamanitra, identiténa hoe mpivavaka. Dia mivavaka, mifona fa ohatran'ny hoe voateny foana moa satria ny tena malaza zany amin'izao fotoana izao dia délivrance, prophétie, fangataham-bavaka, rasana vavy. Ao anatin'ny famakiana vaovao, Jesosy irery ny mpanalala natokana amin'Andriamanitra sy ny olona. Jesosy irery. Izy ny mpanalala amin'izany famakiana vaovao izany. Ary matoy ianao nateraka ho zanak'Andriamanitra dia mpiara-mandova amin'ny Kristy. Izany hoe ianao zany zandrin'i Kristy. Mila takatao zany. Zandrin'i Kristy. Miara-manjaka amin'ny Kristy. Miara-manana voninahitra aminy satria nomen'Andriamanitra voninahitra rehefa avy novonjena. Aza ty fa olona libéré ny kristiana. Olona délivré, zany nataony hoe kristiana. Fa ao anatin'ilay fitoerana famarinana ny problema antsika. Démonstration nataony misy mpanompon'Andriamanitra manao démonstration. Fa inona ny fiantraikany amin'ny démonstration nataony teo amin'ny mpino? Mampiakatra ny finoany ve? Raha izay izany dia tsara. Fa za tena azanao ny teny famarinana rery ihany. No ahatonga anao tena ahitany voninahitran'Andriamanitra. Ny teny famarinana izay raisinao ao anaty soratra masina. Tsy mandovy vola ianao mba mahazo an'izany. Fa maimaim-poana. Fa mila anao manana fandavan-tena. Ary moa ny soratra masina hoe raha tsy tonga tahaka an'izany ianareo dia tsy hita ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Satria maninona no tsy afaka mita ny fanjakan'Andriamanitra satria ny olona mantsy manana ny fisainany, manana ny fahalalany, manana zavatra ekeny ho marina, manana ny lojikany. Fa za tena azanao, raha mba tianao mba hanana expérience hafa indray,
tena expérimenté an'izany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany mba raisy ny lojika an'Andriamanitra. Ataovy lojika anao. Mba raisy ny famarinan'Andriamanitra, ataovy famarinana manokana ho anao ihany koa. Ataovy famarinanao sy miankoina anao. Fa izany famarinana zany ho marina eo amin'ny fiainanao. Ary na marina anao koa zany. Fa tena olom-boafida an'Andriamanitra ianao. Ny fanamasin'Andriamanitra ampaheranao manokana. Hitahiry anao. Atonga anao handroso hitombo amin'ny fahasavan'Andriamanitra. Hitombo amin'ny fahalebiazana. Afatra ny ohatrany hafa amin'ny alebiazan'i Kristy. Ho vehivavy maheran'i Jehovah ianao. Lehilahy maheran'i Jehovah. Mampiasan'Andriamanitra ny fomba tsy takatra ny saina. Ho fitoriana voninahiny aty amin'ity zao tontolo zao ity. Ary ho marina aminao ny tenin'Andriamanitra. Fa manana fandavan-tena hampiatan'izany eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha eo dia misaotra anao ary mankasitraka anao manokana fa miteny aminay isan'andro ianao. Nafafaka tamin'ny finoana izany teny izany tompo. Misaotra ny amin'ny fombanao manokana, misaotra ny amin'ny fanosorany teninao Andriamanitra, misaotra tompo. Fa mahavokatra eo amin'ny fiainan'ny olona izany teny izany. Reno ny fanahiko Andriamanitra ho mamakivaky any amin'ny tokantrano tsara avy. Ny fananao masina tompo. Ary mandresy lahatra ny olona. Mba hahafahan'ny olona miroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny tena fanompoana marina. Misaotra Jesosy, aleloia. Amen. Eny tompoko. Izay ny fotoanantsika androany, fiadanana indray ho antsika rehetra. Tay ny tompo daholo.